Iray volana monjy taoriana ny fanaovantsony ny fifanarahana tamin'ny orinasa Samkrit dia efa manomboka ny fanamboarana ny lalambe mikotana voalohany eto Madagasikara izay ampitohy amin'ny Toamasina sy Antananarivo hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fametrahana ny vatofoto ho fanombohana ny asa teny amin'ny Fokotany Ambolo commune Talata ny Volonondry androany. Misy antony matotsika manao an'izao zavatra izao ary ny antsika izay teny nomena tsy maintsy ho tanterahana satria raha tamin'ny 3 novambra isika no nanonso ny fifanarahana tamin'ny orinasa Samkrit ny anatanterahana an'ity autoroute ity ray volana taorinan'izay 3 novembre 3 décembre dia manatanteraka ny asa tsika zany zay teneniko tsika miasa aingaka miasa mafy ary zay tsy noho sasany hoe ovito misy ny teny hoe impossible tsy vitsy zany autoroute zany impossible afaka efa taona zany vao atao dia hoy iamantsana zareo hoe normal satria tsy mitovy ny finotsika tsy mitovy ny fomba fijerintsika tsy mitovy ny fomba fiasantsika ary zareo mbola nanao an'io impossible tsisy autoroute zany eto Madagasikara. Nilaza ihany koa ny ministry ny asa vaventy fa lany fotoana tamin'ny fanaovana fitsiriana na etude nandritra ny 2 taona ny hafa fa tsy nahavita nanomboka ny tetika sa autoroute akory. Be dia be ny teonanao sy nanomboka ary betsaka nampanantena nefa na vato ray ara tsy nalasaka na etude tsy nisy magaga nanay dia na lalana 10 kilometatra dia mila etude roa taona lalana 700 kilometatra dia etude roa taona magaga. Ny fanjakana ihany no hamaritra ny orinasa IRSM izay hampandeha ny autoroute hoy ny ministry ny asa vaventy. Ary itsika ny matofy lohatsy valalana moa toy ny sasany ka ny azy ihany no tsy tiany fifanaraha-panamboarana na contrat de construction no natao ny fanjakana malagasy niaraka tamin'ny orinasa Samkrit. Tsara ny manipikety an'izay androany satria dia maro ny mahita volana alohan'ny biby mahita zany contrat de concession. Iena ny fandaniana sy ny sarandalana rehefa vita ity lalambe mikotana ity hoy hatrany ny filoha. Fanzava-dehibe amin'ilay autoroute dia zao raha adiny 10 ankehitriny no anaovan'ny tomobile majinika n'io lalana io ny tomobile vaventy adiny 12 ny camion mitondra conteneur rehefa vita io lalana io adiny 9 dia misosa zay le hoe mandeha egny na ohatran'ny TGV satria nareo misy fitarika tsy maintsy mirositsika ary tsy maintsy marosy Madagasikara tian'izany iena ny frais satria iena ny fandaniana ary iena hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 isan-jato ny fandaniana ara-tsodika satria raha mandany 57 litre ohatra ny tomobile anankiray dia 37 litre fotsiny sisa rehefa vita ny autoroute zay teneniko anareo hoe madikisinareo aho. Ho vita mialohan'ny farantaona 2024 ny ampahandalana 20 kilometatra amin'ity autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina ity raha efa taona kosa ny fahareta ny asa fanamboarana manontolo hoy ny filoha. Raha tsy ahivina dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny vatofototra amin'ny fanombohan'ny tetikasa lalambe mikotana 900 kilometatra miala eo Ankorondrano makivaky ny Talatany Volonondry, Anjiro, Moramanga ary ho tonga hatrany Toamasina.